Tompo mason'ny vovon'ny fahasalamana kosa kitapon-dra 20 hatramin'ny 50 isan'andro ny filana eo anivon'ny foibe Pyrénées fakana raha ao anatin'ny CHU Agera etsy ampefilo mbola vitsy ireo mpanome raha an-tsitrapo sy ara-potoana raha ny fanazavana no io antony indrindra no nikarakarana etsika iray any tanana ny rehetra ho amin'izany. Kitapon-dra manodidina ny 20 ka hatramin'ny 50 isan'andro no filan'ny foibe Pyrénées fakana raha na ny CNTS izay manana foibe eo anivon'ny CHU Agera Ampefilo 420 isanjato malagasy no mpanome raha an-tsitrapo sy ara-potoana ary ny aminy arak'izany dia saika mpanome raha avy amin'ny fianakaviana avokoa. Izay no natonga ny fanangonan-dra tanterahany ekipy ny CNTS izay manatanteraka fitsidihana ireo orinasa lehibe sy fiangonana samihafa manao ny etsika fakana raha. Manodidina ny kitapon-dra 30 isan'andro no voangon'izy ireo amin'ny ireo orinasa anaovana fitsidihana ary mety mahatratratra amin'ny 50 na 100 isa mihitsy izany arakaraka ny habetsaka ireo olona volona hanome raha mainaitaona. Ny tsy fampina misy antony misy lafiny samihafa mety le groupe tadiavintsika no mety tsy dia ampy fa tsy ny raha akory no hoe tsy ampy. Aiza hoe zay hoe filana zay no manahira indrindra aloha dia maneran-tany dia ny groupe négatif ohatra hoe ny négatif ny anégatif satria vitsy ireo olona mitondra an'ireo groupe sanguin ireo ohatr'izay. Ny filantsika dia manodidina ny 20 na 50 posy isan'andro eo amin'ny Centre National de Transfusion Sanguine. Ireo hôpitaly fampiterahana ny fandidiana, ny aretina mitaiza toy ny drépanocytose ary ny sapapitsaboana misahana ny fitsaboana ny homamiadana no ilana raha matetika. Ny orinasa Telma dia isan'ireo orinasa namaly ny antso ny CNTS ka nanomboka tamin'ny volana Desambra 2014 no efa nanao etsika fanomezan-dra akampiasa manodidina ny 200 isan-taona no manome raha mainaitaona. Le domaine de la santé et de l'éducation étant les principaux domaines d'intervention de la Fondation Telma, face à ce besoin, elle n'a pas hésité à prendre l'initiative, avec l'appui du CNTS, d'organiser les journées de don de sang pour le secteur privé, et cela depuis 2012. En quelques mots, le concept du projet Journée don de sang de la Fondation Telma et de ses partenaires a commencé en décembre 2012 avec l'engagement de la Fondation Telma d'organiser au moins 2 sessions chaque année de journée de don de sang bénévole. Miantso ireo orinasa tsy miankina hafa ihany koa Telma ka nikarakara ny etsika journée de don de sang de la Fondation Telma et ses partenaires izay natomboka androany. Orinasa miisa 9 no namaly ny antso ka olona manodidina 220 no nandrazana amin'izany. Mifanojo tanteraka amin'ny tanjo ministera fahasalamam-bahoaka ny loha-hevitra nisafidian'ny groupe Telma amin'izao isika izao izay miompony indrindra ny fanomezan-dra voaharo afaka manafitra ireny mpianakaviana maro. Notsipian'ny Praiministra izay tonga nanotrona ity lanonandro ity fa izao etsika ny anima olona izao dia fandraisana andraikitra ny groupe Telma amin'ny fampianana ny taham-pampifatesana ireny sy ny zaza. Ity Praiministra ity izay manamafy fa ilana fitiliana tsara ny toe-pahasalamana ny mpanome raha mialohan'ny hanomezan-dra mba ahafahana manome raha madio ho an'ny marary. Les nouveaux donneurs de sang doivent évidemment passer par des examens biologiques, mais aussi des examens cliniques pour pouvoir être acceptés, même s'ils en ont la volonté. Piasa anjato ny tonga namaly ny antso nanome raha mamaim-poana androany teto alarobia amin'ity andro voalohany etsika ity. Itora-pitso moa ity etsika ity izay tanterahany eny amin'ny Jovenandraharo ary farany ny zoma ho avy izao eny amin'ny Telma Analakely.